mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Mamerina ny Rahaba omba ampiraritso indray ho antsika tsirairay avy izay manaraka izao lesona ho an'ny lehibe izao amin'ity alatsinainy fa 20 volana Aogositra. Mahalohany dirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika. Ry Tompo-Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao indray izahay noho ny amin'ny fofinaina mahavelona izay omenao anay. Misaotra Tompo izay manome zava-tsy ho anay ary koa mamaly vavaka anay. Ary minsy matoky izay fa eo an-tanilanay mandrakariva ianao mikatsaka izay mahasoa anay. Andray ny teninao izay ankehitriny koa dia meteza ianao hiasa aminay tsirairay avy. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mandeha tahaka ny zanaky ny mazava. Mandeha tahaka ny zanaky ny mazava. Vakitsika ny Efesianina 5:5-9. Hoy Paoly milaza azy manao hoe aza mety ho fitahan'ny olona miteny foana ianareo fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Amen. Toy izao no maritan'i Paoly ireo izay mankamamy ota isan-karazany tsy misy henatra na nenina. Ireo mpitsangajanga rehetra hozy izy na ny olombetaveta na ny olona mierina izany hoe mpanompy sampy izany. Izany mihitsy ny tenin'i Paoly. Ireo izay eo amin'ny Kristy ka voafidy hanana anjara amin'ny fanjakana ho avy dia tsy tokony hanao ny fanaon'ireo izay tsy ao amin'ny Kristy. Manahany izao manko Paoly ny amin'ny vokatry ny teny foana izay mety voafitaky ny fiteny mivatambatan'ny mpino ka hevitra fa tsy fady ny fahotana amin'ny lafin'ny firaisana ara-nofo na koa mety ho voasarika ho amin'izany karazan'ody izany mihitsy azy izy izay manaiky ho fitahana toy izany hoy Paoly dia tadidomin-doza hiaran'ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny andro farany. Dia izay voalaza manao hoe ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Mampieritreritra ilay hoe fahatezeran'Andriamanitra. Ny fitenenana hoe fahatezeran'Andriamanitra dia toy ny mampitaha izany amin'ny olombelona izay mora enti-po ihany. Ny fahatezeran'Andriamanitra nefa dia fihetsika ara-drariny avy amin'ilay Andriamanitra maro-po sy marina ho setrin'ny fizirizirian'ny olona hanao ratsy. Fa tsy famaliana miompampana sy mirehidrehitra vokatry ny adosoana kely tsy akory. Ankoatran'izany matetika ny filazana momba ny fahatezeran'Andriamanitra dia hita ao anatin'ny tontolo-kevitry ny fampitandremana ara-baiboly ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra ho avy. Amin'ity an'io ity dia mampitandrina ny amin'ny fitsarana ataony amin'ny ho avy Andriamanitra fa ny ho pasoavana izany satria ny olona efa zanaky ny fahatezerana ka mendrika ny arany izany fitsarana izany. Manasa azy ireo i Paoly mba handeha tahaka ny zanaky ny mazava noho izany ary mbola nampiany hoe mamantatra izay ankasitrahan'ny Tompo. Ny mpanompo sampy dia mitady fahafinaretana avy amin'ny fitsangatsangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fiheremana. Ny tanjon'ny mino kosa dia hafa tanteraka, tsy ny hanome fahafa-pon'ny tenany fa mikatsaka izay hahafalan'Andriamanitra. Izay samy mampiasa ny teny Grika hoe euaristos izany na dika hoe sitrapony na ankasitrahany. Miezaka manko ny mpino mba hanahaka ny Kristy amin'ny fahafoizan'ny tenany, izany hoe mandeha amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy anareo izy dia nanoloran'ny tenany hamonjy anareo. Mba ao aminao tokoa ny izany teny izany ary ny riana indrindra dia mba handeha tahaka ny zavaky ny mazava isika ka tsy handeha tahaka ny zanaky ny maizina intsony. Amen. Rainay masina tsara Andriamanitra mbola misaotra anao izay any amin'izany teninao izany izay mampatsiahy anay mandrakariva ny tokony andehananay tahaka ny zanaky ny mazava. Misaotra anao ihany koa izay efa nanafaka anay tao ambany fanaketsan'ny ratsy ka raha nandeha tao anatin'ny fahamaizinana izay teo aloha
kehitriny kosa dia ianao ny fahazavanay. Aroka ianao aloha ialoha lalana anay amin'izay rehetra tianay atao na kasaina na inona na inona io dia tianay atao ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Koa omeo fitondran-tena mendrika sy toe-tsaina mifanaraka amin'izany tokoa izahay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.